Faly miarabantsika tsirairay avy ary manona fahasoavan'ny tompo amintsika amin'ity maraina lakamisy ity indray ary mirary ny soanao indrindra mba azo hery amin'ny dia rehetra izay andehana miaraka amin'ny Kristy mety misy ny fahasarotana dia mirary sy mankahery anao amin'ny dian'io ity. Hiditra amin'ny mofinainana io isika mialohan'izany dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitra eo. Dera laza ny atsa voninahitra natolotra ianao, misaotra anao Tompo izay mbola mamelona anay ary koa manome anjara anay ny amin'ny fofinaina mahavelo izay avy aminao. Misaotra anao ihany koa Tompo izay manome zava-tsoa anay, anisan'izany izao teninao izao. Ary namin'inona na amin'inona tambazotra andraisanay an'izany dia tianay mba hiasanao manokana izay tsy ho zary fahazarana fa tena aoka ho zavatra ilain'ny fonay sy katsahan'ny fisainanay rehetra satria fantatray sy nonay tokoa fa mananjara sarobidy eo aminao izahay. Tenena Tompo fahavonikiaina anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao ilay nasehon'ny salohim-bary na evaeva, ilay nasehon'ny salohim-bary na evaeva. Vakitsika ny Koritiana voalohany dia 5:17-20 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa samy amin'ny filaharany avy Kristy no santatra. Rehefa afaka izany dia izay an'i Kristy amin'ny fiaviany. Amen. Tamin'ny fahavaratra ny taona 1844 teo amin'ny fisasan'ny fotoana niheverana voalohany fa hifarana ny 304 andro sy ny fararan'io taona io izay hita taty aoriana moa fa mbola voafoaka ao anatiny no nitoriana ny hafatra araka ny tenin'ny soratra masina mihitsy hoe indriny mpampakatra. Izay nitarika ho an'io fihetsehana io dia ny fahitana fa ny didiny Artaxerxes momba ny fanavaozana an'i Jerosalema izay fotoana hitombohan'ny 304 andro dia tsy nampiarina raha tsy tamin'ny fararan'ny taona 750 taona taty aorianan'i Kristy fa tsy tamin'ny fiatombohan'io taona io tahaka ny faninoany teo aloha tsy akory. Ilay fisaina manomboka amin'ny fararan'ny taona ny 750 ny 304 andro dia mifaran'ny fararan'ny taona 1844 izany. Ny famonoana ny zanak'ondro amin'ny Paska dia aloky ny nahafatesan'i Kristy. Hoy manko Paoly manao hoe fahavoavoana i Kristy Paska ho antsika. Ny salohim-bary ny voalohany bokatra izay nahevaeva teo anatrehan'i Jehova tamin'ny fotoanan'ny Paska dia sary mampiseho ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Hoy ihany koa Paoly hoe raha ny teny amin'ny fitsanganan'ny Tompo sy ny an'ny vahoakany rehetra izy manao hoe Kristy no santatra fa rehefa afaka izany dia izay ny Kristy amin'ny fiaviany. Tahaka ny fanevahevanan'ny saloy izay voamasaka voalohany nangonina talohan'ny fijinjana dia tahaka izany koa Kristy izay voalohany bokatry ny amboara mandrakizay avy amin'ireo navotana amin'ny fitsanganan'ny maty mbola ho avy izay angonina ho any amin'ny sopitr'Andriamanitra. Tanteraka ireo sary anohatra ireo tamin'ny andro 440 ny volana voalohany Jiosy tamin'ny andro sy ny volana indrindra izay famonoana ny zanak'ondro ny Paska nandritra ny fotoana ela dia taonjato 540 tamin'io indrindra i Kristy rehefa avy nihinana ny Paska. Niaraka tamin'ny mpianany no nanendry an'ilay fanasana izay ahatsiarovana ny fahafatesany amin'ny zanak'ondrin'Andriamanitra azy izay nanaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Tamin'io alin'io ihany dia nosamboriny tanan'ny ratsy fanahy izy, ombohany sy hovonoana ary ho setry ny salohim-bary na evaeva dia nitsangana tamin'ny matin'ny tompontsika tamin'ny andro fahatelo ho sasatra izany izay efa notimandry. Tokony ho fifaliana lehibe mandrakariva ho antsika izany. Ary ihany koa nanantsika fanantenana firifiry moa ireo manam-pahaizana sy mpikaroka sy ny mpanambola rehetra izay mikendry sy mitady ny vahaolana ny amin'ny fahafatesany, ny amin'ny fahanterana hatramin'izao
dia tsy misy mahita ny fanafoton'izany ary tsy misy ahita satria i Kristy irery ihany no vahaolana sy afaka nandresy sy mandresy ny fahafatesana. Raha te handresy ny fahafatesana isika tahaka azy dia maimaim-poana nanomezan'izany atsika dia ny fanekena azy ho tompo sy mpamonjy azy ka andeha tahaka ny nandehanany, vita batisa tahaka ny nahavitana batisa azy, ary ihany koa raha ho faty tahaka ny hafatesana isika satria izy efa maty ho antsika dia hitsangana tahaka ny tsanganany ihany koa. Mihitsy matoky isika fa tsy mitsangana fotsiny ihany koa fa izy nateraka ny teny fikasan'ny amintsika manao hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo aho izy ary haka anareo indray ary izay toerako ny toeranareo ihany koa. Amen. Rainay masina tsara indrindra izay ny an-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Misaotra Tompo izay mbola manome fanantenana ho anay mandrakariva. Indray mety mahakivy anay ny zava-miseho eto amin'ity tany ity kanefa tsaroanay tokoa fa zava-dehibe lavitra ny omaninao anay any amin'ny toerana izay tianao hitoeranay miaraka aminao. Tompo ampitomboy mandrakariva izany finoana isy fanantenanay ianao zany ka tsisy harombaka tokoa izay fanapetraka ao eo am-pelantananay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Savior.